faly miaraba ny ankizy kely rehetra indray satria efa akaikely ny festikitsy dia ianao averintsika ianarana indray ilay hira mahafinaritra be. Ity ilay tononkirana ankizy festikitsy fotoana nandrasanay, festikitsy mba hiaonana ankizy indray, festikitsy hiara-palizahay hiary voatra ao Jesosy ndao azy. Festikitsy fotoana nandrasanay, festikitsy mba hiaonany ankizy indray, festikitsy hiara-palizahay hiary voatra ao amin'ny Jesosy. Dia averintsika ilay izy tadidio tsara ny tononkirana ankizy mahafinaritra be ireo. Any amin'ny festikitsy iraitsika ary isan'andro dia averinberina festikitsy fotoana nandrasanay, festikitsy mba hiaonany ankizy indray, festikitsy hiara-palizahay hiary voatra ao amin'ny Jesosy. Hiara ilalao hiary hiry an'ikio, hiara ny talety fampizary Jesosy, miaraka mpanabe sy ny ankizy marobe hibanjina ny hoavinahy. Fotoana tsara be zahay minao findray ande fiona be tena maminahy. Zao ilay tononkira hiara ilalao hiara hira ihany koa, hiara ny talenta hifampizary Jesosy, miaraka mpanabe sy ny ankizy marobe hibanjina ny hoavinay. Fotoana tsara be izay minao findray mandeha fiona be tena maminay. Hiara ilalao hiary hiry an'ikio hiara ny talety fampizary Jesosy, miaraka mpanabe sy ny ankizy marobe hibanjina ny hoavinahy. Fotoana tsara be zahay minao findray andeha fiona be tena maminahy, fiona be tena maminahy, fiona be tena maminahy. Zay ilay hira rankizy inona fa hoain'ny ankizy zay mandrapatonga festikitsy. Dao ny averintsika izay hira zay miaraka amin'reto ankizy kely reto dia amin'izay hain'ny ankizy tsara ilay izy. Ndao ary festikitsy fotoana nandrasanay, festikitsy mba hiaonany ankizy indray, festikitsy hiara-palizahay hiary voatra ao amin'ny Jesosy. Festikitsy mba hiaonany ankizy indray, festikitsy hiara-palizahay hiary voatra ao amin'ny Jesosy. Hiara ilalao hiary hira an'ikio, hiara ny talety fampizary Jesosy, miaraka mpanabe sy ny ankizy marobe hibanjina ny hoavinahy. Fotoana tsara be zay minao findray andeha fiona be tena maminahy.
eo amin'ny fametrahana fanotaniana indray ary tsika fanotaniana voalohany iza ilay mpisorona be nitsangana nandrafitra ny vavahadin'ondry. Fanotaniana faharoa iza ilay lehilahy telo tena tsy nankasitraka ny nananganana ny tempoly. Araka mahazatra ataovy eo amin'ny commentaire ny valin'ny marina ary izay be réaction indrindra efa fantatrareo ny fanomezana izay ho atolotra azy amin'ny festikids dia mirary soa ny ankizy kely rehetra indray amin'ny manaraka indray. Veloma!